Miarabanareo indray amin'ity anio ity. Ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ilay lamba maloto teo am-baravarakely. Nisy vehivavy anankiray izay mijery eo am-baravarakely foana izy io isa-maraina. Ary isa-maraina izy dia mitsikera ny lamba maloto mihantona eo amin'ny fanazan-damban'ilay mpifanolo-bodirindrina amin'ny foana. Indray andro ary taitra be izy fa ndraiky ity tena nanjo-pika daholo ny lamban'ilay olona. Tena nahita vovon-tsavony hafa mihitsy kosa angamba izy hoy ny vadiny mantsy azy. Mieritreritra aho fa tsy izany satria androany maraina no nanasa fitaratry ny varavarakelitsika. Mino fa mampatsiahy anao zavatra izany. Rehefa miresaka momba ny fahotantsika Paoly toy ny fitiavam-bola, ny fankahalana, famonoana ady lava, fialonana, fitakortsiana ao amin'ny Romana toko voalohany 9:20 tonga dia mihevitra foana tsika fa tsy mikasika antsika izany. I Paoly apôstôly anefa dia miteny fa ianareo dia ratsy avokoa manao toy izany daholo ianareo. Mety mbola tsy nanodikodim-bolan'olona ianao fa kosa mety efa nanambaka olona. Mety efa nandainga ianao tamin'ny etrana lohanao. Inona ny teny avoaka ny vavanao rehefa tratry ny embouteillage? Ahoana ny fihetsika raha misy olona mifosanao? Nisy olona iray ny teny hoe ny mahasamihafa ny famonoan'olona sy ny fijangajangana, fankahalana sy ny fitiavan-tena dia ny lanjany. I Paoly apôstôly dia nisafidy teny tena mavesatra ho an'ireo izay olona mihevitra ny tena no marina, izany hoe ireo enjany indrindra tamin'ny farizianina. Fantatry Paoly tsara ny zavatra ambarany ary fantany ny loza teraky ny fiheveran-tena ho ambony. Raisikohatra indraindray isika efa mahatsikaritra fivitosana na marika hafahafa amin'ny vatantsika dia alaim-panahy tsy mbola mandeha dokotera ihany. Dia mitovy amin'izany mihitsy ny anekentsika ny fahotana eo amin'ny fiainantsika dia lasa mitondra akony mavesatra be izany avy eo. Tsy haiko na efa hitanareo ilay mpisotro toaka andalam-pitsabony ireny na antsointsika amin'ny teny vazaha hoe cure de désintoxication. Mila mitovy amin'ireny isika satria isan'andro dia mila miaiky ny zavatra rehetra mahalavo antsika ary mila miaiky fa mila mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra isika. Ireo zavatra roa ireo izany hoe ny fekena heloka sy ny fitadiavana ny famindrapon'Andriamanitra no tena sakana ngeza be ho an'ireo olona miseho mahavita tena sy mahaleo tena tsy handrosony anatona an'Andriamanitra. Tsy misy olona marina na dia iray aza. Hitantsika izany ao amin'ny Romana 7:10. Ny famindrapon'Andriamanitra ny vahaolana, omena maimaimpona io. Tsy misy idirany amin'ny lalàna sy ny ezaka ataontsika mba hatsarantsika. Mila sokafantsika fotsiny fotsika ny tanantsika manaiky fa mila an'Andriamanitra isika. Izany dia fihetsika faran'izay sarotra ho an'ireo milaza azo marina.